Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika rehetra. Misotranao zay Andriamanitra raha nomenao izao andro vaovao izao ndray. Apetraka feno am-pelatananao ndray ity fotoana ity mba andrenesanay ny teninao. Mitenena aminay tsirairay avy Jesosy. Ambarao aminay ny sitraponao, ny andrandranao ny vahoakanao amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao. Mitenena Jesosy eo fa lina ny andre ny feonao zahay. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabanareo indray tonga soamatsara eto amin'ity sakafom-panahy izay fanarakareo eto amin'ny radio vaovao maso ity isaky ny alarobia alina finaritra indrindra. Ny fandarana izay arahanareo eto amin'ity radio ity dia azonareo enona amin'ny onjam-peo ary arahana ihany koa amin'ny YouTube, amin'ny chaîne YouTube Ramanadombotsoa Jean-Luc. Ny fampianarana izay enonao eto dia azonareo atao tsara ny mangataka zany aty aminay. Ny tompony no homba atsika rehetra ary hitay atsika rehetra. Azonareo angatahana zany amin'ny adresy mailaka pastourjeanluc@gmail.com pastourjeanluc@gmail.com. Soratana zanatsoratra ary tsy misy tsipanoizana. Tsara marena ihany koa fa ny nanangana ihany koa zay groupe Facebook izay ahafahan'ny olona mandre ny tenin'Andriamanitra raha mbola te hamerina ihany ianao. Afaka miditra koa anao amin'ny groupe Facebook io manaraka ny avitokana isaky ny talata hatramin'ny zoma amin'ny fitorany Madagasikara amin'ny eninora aty Europe. Misy koa ny catéchisme d'adulte, misy ny dinidiniky ny mpianakavy, misy ny tsetsatsetsy tsiaritra isaky ny zoma. Ka raha mahaliana anao zany dia manasanao zahay anaraka an'io groupe io, manaova demande d'ajout fa voaray avy hatrany ianao. Misy ny fanamariana, misy fanontaniana zay napetraky ny admin nao hoe inona ny antony mahatonga anao hiditra ao anaty groupe. Raha tsy valianareo fanontaniana dia ialana tsiny, tsy afaka ny ivalide ny fangatahanareo hiditra ao membre zahay raha toka tsy validenareo izay valim-panontaniana izay. Dia manantena ny fahatongavanareo maro ao amin'izany groupe Facebook RGL Voatsinapy izany. Ny zavatra vaovao ihany koa manomboka zao eto amin'ny sakafom-panahy dia sady maheno azy amin'ny radio vaovao maso nareo no afaka mamerina mijery zany amin'ny YouTube izay misy vidéo. Dia tapenareo amin'ny YouTube rehefa manao recherche nareo hoe Ramanadombotsoa Jean-Luc. Dia manasa anareo mpitiavana ary anaraka izao sakafom-panahy anio izao. Elias, tonga eo amin'ny sakafom-panahy sika. Manasa anareo ary hanokatra ny baibolinareo amin'ny filazantsara ny Marka toko faha-efatra ambin'ny folo. Marka toko faha-efatra ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-dimy amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Pasika dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao halehanay hanamboaranay mba hinananao ny Pasika?
de naniraka ny roa lahy tamin'ny mpianana izy ka nanao hoe tamy hoe makanesa any an-tanàna ary hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo de manara azy ary lazao amy tompotrano izay hidirany hoe izao lazay ny mpampianatra aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny pasika amy mpianatro ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony riana izay vao isy fipetrahana sady voavoatra tsara ho an'ny voavoatra tsara any no amboary ho atsika ary ny mpianatra nandeha dia tonga tany an-tanàna ka nahita araky izay nolazainy taminy dia namboatra ny pasika izy ary no ny arivany andro dia tonga izy sy ny 12 lahy ary raha nipetraka nihinana izy dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo de izay iray miara-mihinana amiko no hamadika ahy de na elaelo izy ka sady samy nanontany azy tsiraray hoe izao va izany ary izy nanao taminy hoe izay anankiray tamy 12 lahy miara-manatsoboka amiko ao amin'ny lovia no izy ary fa ny zanak'olona de mandeha tokoa araka nanoratana azy nefa lozany zay olona hahazoana ny zanak'olona atolotra tsara ho an'izany olo zany raha tsy ary akory ary raha mbola ninana de izy Jesosy nandray ny mofo ka noho efa nisaotra de novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso ity no tenako de nandray ny kapoka izy ka noho efa nisaotra de natolony azy ka dia nosotrony ireo izy rehetra izany ary hoy izy taminy ity no rako amin'ny fanekena zay latsaka hamonjy ny maro lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroako izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izay ny perikopa anjaratsika androany ity perikopa ty moa zany de tsara marena fa texte zay nitoriko tamy lahady izy ty tamy fiangonana zay misy anay raha ny marina atao anatin'ny lectionnaire na ao anatin'ny perikopa ecumenika zay nakana azy de tokony marika toko 720 andiny 420 ka hatramy 520 ary mitsambikina ny andiny 420 ka hatramy 520 no voalahatra kanefa rehefa namaky an'le texte aho dia tsapako hoe ilaina voalaza daholo lay ampovoany zany hoe ndinganiny zany a raha tsikaritra anareo dia ndinganiny ilay partie misy ny lazany Jesosy hoe iza no amadika azy amiko tena zava-dehibe io satria mamaritra tsara ny cadre nanorenany Jesosy ny fanasan-tompo voalohany indrindra dia lasa ihany nieritreritro teo ampanomanana an'ilay toriteny hoe move ilay perikopa zay napetraky ny fiangonana katolika zay nanao ny lectionnaire ecumenika dia te hametraka mazava tsara satria raha jerenareo lay fizarana nataony de ohatrany hoe mifantoka bebe kokoa am'le le texte fanorenana ny liturgia ny sakramenta ny fanasan-tompo na ny fiangonana katolika any zany no tena ifatoany fa za kosa nanahy manokana de zao hoe tena ilaina be ny afatarana ny tia ray manontolo ity mba azahoantsika mamaly lay fanontaniana miverimberina foana zay afametraky ny olona foana de ny hoe iza ny olona mahazo manatona ny fanasan-tompo adevitra foana io iza ny olona mahazo manatona ny fanasan-tompo movy ny fandraisana ny fanasan-tompo natokana ho an'olona voatokana ho an'olona masina tsy misy petipetina ary olona tsisy tomika natokana ho an'olombitsy ve satria tsika mametraka fitsipika ny amin'ny fiangonana hoe ny olona ohatr'zao zao tsy mahazo mandray fanasan-tompo mampametra-panontaniana zay zavatra zay ary noho ny mahatexte fondateur an'ity texte ty a de ny tinga tsirairay zay voalaza rehetrarehetra ato amin'ity perikopa ty de tena sarobidy avokoa mametraka mazava tsara ny cadre ny fampiasana ny sakramenta ny fanasan-tompo noho zany dia tsika hiverina any amin'ny loharano hiverina any an-doharano hahalalantsika marina tena nametrahan Jesosy zany fanasan-tompo zany ary ny pratika tokony tsy ndreko tsara hoe tokony fa tsy miteny hoe tsy maintsy ny pratika tokony mivoavy ao zany hoe ny pratika ny fiangonana amin'ny fampiarana ny hoe iza no mahazo mandray fanasan-tompo ary izany tsy mahazo de tsy tokony hoe ny fiangonana tsirairay hamorona ny azy fa miaingy avy am'izay nametrahan Jesosy azy ndao areo jerentsika ny texte tamy voalohany marika dia maneho an Jesosy mamarana amin'ny fomba ofisialy lay fanekena taloha satria azadino tamy pasika jiosy izy no niaraka tamin'ny zareo teo dia rehefa namarana an'le fanekena taloha izy de sady en même temps koa izy manokatra
na mi-inauguré lay fanekena vaovao satria jereo tsara andiny faefatra ambyroapolo hoe ity no rano fanekena vaovao amin'ny rako zany hoe sady micloturé ilay ancienne alliance zany hoe le fanekena taloha no mi-inauguré lay fanekena vaovao tamin'io alaka misy masina io azo lazaina zany fa ny fivavahana kristianina de nanomboka teo amin'io fotoana nanorenany jesosy ny sakramenta ny fanasan-tompo tsy taty amy Constantin zay lazainy mpanao tantara fa teo jesosy no mi-inauguré io le filazan'ny olo hoe manokana ilay fanekena vaovao misokatra manomboka eo ilay fanekena vaovao ary mifarany eo koa an'le fanekena taloha ny zavatra zay tsara ho fikiritsika tsara zany am'izao contexte zao de hoe mila jerentsika ny contexte ny fizotry ny ty tantara ity jereo tsara fa vanim-potoana toatra ny kalma tsara manao fety miaraka amy sakafo zany hoe filaminana zany kanefa fatatsika tsara ny zavatra nitranga ao arinan'io fa nanomboka teo am'izay ny ady mangotraka zany hoe tohatra ny hoe fotoana tony ao amialohan'ny ady sarotra le calme avant la tempête ho zany vazaha le zavatra hitranga rehefa kelikely eo ady mangotraka ho atrehan jesosy fa nefa mialoha zany izy dia miaraka ampianany manao an'izao fanasana zao fiarahana amy sakafo zao raha nataoko zany le fisary de ohatrany hoe fotoanana tanareo amy fiteny hoe ohatrany hoe récréation ohatrany hoe pause zay mialohan'ny hiatrehana ny ady mafy alohany hiatrehana ny ady mafy dia manatrika izao fanasan-tompo izao zava-dehibe ny ametrahantsika an'izay contexte zay ary raha hitarina fiainatsika de hoe manoloana ny setrasetra sy ny herisetra n'izao tontolo zao ilaitsika mihitsy ny mitokana aloha tahaka nataon jesosy ny mpianany manovo hery avy amy zany sakramenta ny fanasan-tompo zany tena fampaherezana ny olona ny fanasan-tompo fa tsy fombafomba fotsiny ary eto zany de manararoatra ny mahatonga heritreritra atsika rehetra hoe sarobidy parenthèse ngezabe amy fiainatsika olombelona amy fiainatsika maha kristianina ny fanasan-tompo tsy fombafomba fotsiny kanefa moa de mampalaelo fa betsaka ny olona zay ampiasaiko le verbe frantsay hoe misnobe zany hoe manamaivana hoe tsy de grave raha tsy hoany am'ty indray alahady ty tsy andray fanasan-tompo misy ara ny fiangonana sasany zay tsisy analahady fa isandray mandeha isam-bolana no ny antony ara ekonomia satria mety tsy maraka angambany fa raha ny tokony izy de tokony isy analahady no misy an'izany fandraisana zany fa io moa samy manana ny fandaminany fa raha ny tiako atongavana zao raha fantatry ny olona ny asarobidin'io zavatra io tsy hanao kitoatoa ary tsy hamela fotsiny izany zavatra zany handalo izy kanefa noho tsy fahafantarany ny asarobidiny zany dia avelany am'izao tsy ho azony an-tsaina mihitsy hoe io fotoana io anie ka tena fotoana tena atao hoe raha atao amin'ny teny français hoe un moment magique tsy magique dans le sens hoe misy magie tsy any fa ny tiako resana am'le hoe magique de hoe fotoana sarobidy haindrasana zavatra sarobidy ho ariko amina fotoana ohatrany hoe tsika olombelona mila repos mila congé mila mirelaxa kely manoloana ny azakazaka sy ny sotasota eo amy fiainana fotoana zany mihitsy ny fotoana fanasan-tompo fotoam-pitsaharana hiatrehana ny fiazakazahan'ny fiainana zany zavatra faharoa misy mpanao eviteny anankiray malaza mpampianatra testamenta vaovao tany Lausanne mpampianatra anay atao hoe Daniel Marguerat ny azy indray de tena nafinaritra any fomba nilazany azy hoe zareo tsara izy ny fahaizan jesosy mamadika izao fotoana zao zany hoe fotoana sarotra io hiatrika fahahoriana jesosy afaka minitra afaka ora vitsivitsy fa hain jesosy izy namadika le fotoan-tsarotra ho fotoana fankalazana fety io ny fanasan-tompo zany hoe le manambarany fahafatesany izy araky le teneny hoe ataovy zao hanambarany fahafatesany nefa izay fahafatesany zay de navadikany ho fety eo amy fotoana ny fanasan-tompo jereo tsara le contraste fahafatesana nefa dia navadiny fety tsako angamba fa tsisy olona na iray aza mahalala hoe arapitso aho no faty am'izao ora de iantsony sakaizanao ianao hiaraka isakafo aminao ho fankalazana zany fotoana fahatesana zany fa izany nataon jesosy teto
de ny fombafomba natao Jesosy rehetra nandray ny mofo de nandray ny kalisy sy ny sisa reny fietsika rehetrarehetra reny dia lasa lova ho an'ny fiangonana tateorina isaky ny manao ny liturjia ny fanasan-tompo. De zao tsara ny fehezanteny nampiasain'ny Daniel Marguerat zay mahafinaritra ozy hoe Jésus célèbre sa mort comme étant un événement de fête. Jesosy mankalaza ny ho fahafatesany toy ny andro fety nanaovany zany. Ina ny mahafety azy? De satria eo no andraisantsika famelan-keloko. Zay no mahandro fety azy. Dake jerentsika amin'izao toko fa enina andininy faha efatra amby dimapolo sy dimy amby dimapolo misy an'izao teny zao ny anaran'i Jesosy. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Amen. Mazava zay teny zay. Io no mahandro fety azy. Fotoana andraisana ny famelan-keloko ary fotoanany hidiranao ao amin'izany atao hoe mandrakizay zany. Ka noho zany raha fotoana fety io, raha nanokatra vanim-potoana vaovao Jesosy ny am'le hoe fanekena vaovao, move tsy tokony natao an'ny olona rehetra zany, fa natao an'ankilafo kely, ankilafon'olona vitsivitsy. Zero tsara ny manaitra am'ty texte ty, Jesosy niaraka ny zara izao sakafo izao, miaraka amin'ny olona rehetra, rehetra ny mpianatra rehetra. Nozaray niaraka tamin'ny Jodasy ary Jodasy no voalohany nandray ny mofo izay olona omeko ity mofo ity Jesosy no hamadika. Tsy Jaona nahazo an'io mofo io, tsy Petera fa i Jodasy. Izy zany voalohany ny serven'i Jesosy tamin'ity fanasan-tompo ity. De hoe ihany Daniel Marguerat milaza an'izany hoe azon Jesosy natao aneo izy ny teny tamin'ny Petera tamin'ny Jodasy hoe Jodasy lasa ianao mandeha mivoaka fa tsy manana anjara reto ianao, fa nahazo anjara ny ray latabatra amiko nay Jodasy zay hamadika azy. Ary tena sarobidy zay. Miray latabatra amiko na de zay hamadika azy. Ka raha petraka indray le fanontaniana iza ny olona manana zo afaka mandray fanasany tompo, de tsy misalasala milaza aminareo hoe ny olona rehetra enina ny mpamadika, enina ny ratsy indrindra, de fantatry no anatin'ny eritreritra de ahoana zany misy olavy jangajanga, nisy olavy namakitrano, dia manana zo hanatona ny latabatra. Anjaran'i Jesosy izy ny miregle an'izany. Ny latabatra ny tompo de latabatra ny nosokafany ho an'ny olona rehetra. Ka tsy manana fahefana miparametre an'io mihitsy zaho. Tsy zaho no manasa ny olona eo, fa Jesosy no manasa ny olona. Jesosy zany manasa ny olona rehetra, manasa izao tontolo zao eo amin'ny latabatrany. Ary eo no ahitantsika ny karazany olona rehetra. Mahavarina ny hitanao rehefa samy manana ny fomba moa ny fiangonana rehefa tonga ny fanasan-tompo, fa raha raisiko amin'ny fomba nahazatra fotsiny teo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy ohatra, mba azonao an-tsaina aveo reo olona mandongalika eo amin'ny alitara reo, olona samy manana ny tantarany, samy manana ny adiny, ary tsy fantatra koa ny zavatra zay vao nataony. Kanefa dia reo izy manodidina ny alitara ao, misy ao olona manana aretina, misy olona manana troso, misy ao voavy ny ady, misy olona voavy nisaraka amin'ny vadiny, misy olona vao namosaviny olona, misy ao olona sy ny sisa. Ireo rehetra reo zany hoe le monde est réuni autour de la table du Christ. Ary zay sary zay tena sarobidy. Tsy hoe club dessin ny fiangonana, tsy hoe fikambanan'ny olona 5-5, fa tena zay olona osa sy reraky ny fiainana mihitsy no mila makeo. Zay no antony anasana azy. Ary na ny fihetsiky Jesosy eto mandritra ny sakafo de mampiseho zany mazava tsara, nalainy ny mofo de nozarainy. Zay le fizarana zay de fanomezana don ny fanasan-tompo. Tompo koa tsy hoe valim-pitia natao an'ny olona tsara fitondran-tena, fa fanomezana io. Aonao zay izy niratsika alohan'ny fandraisana, avia ary magnetaeta ao. Jesosy mizara, misy ny matoa-teny ampiasainy amin'ny andininy faharoa amby roapolo, de tena hoe le hoe mizara mantsy de hoe rompre ozy ny frantsay, briser, mise en miette, tsy maintsy potipotehana mba ahafahana mizara ho an'ny olona. Ary zay koa ny sarin'i Jesosy, tsy maintsy ny potipotehana izy, tsy maintsy maty izy, ary zay faharavahany nofony zay no nahatonga fiainana ho an'ny olona. Ingane ny tompo hanokatra ny masontsika ka tsy hametra ny olona hanatona ny latabatra Jesosy. Natoinina ny fahadalana. Anjaran'izy Jesosy zany. Mety hiteny anao ka ahoana ary le tenin'ny soratra masina miteny hoe zay mandray amin'ny fanahy tsy mendrika. Le fanahy tsy mendrika tsy resaka toetra tompoko.
fa le fanahy tsy mendrika teto dia tamin'ny andron'ny Paoly dia zao hoe tamin'ny vao nanomboka ny fanasan-tompo tamin'ny andron'ny Paoly dia ny fanao tamin'izany nanomboka tamin'ny fiarahana amin'ny sakafo alohan'ny fiangonana tsy ohatrany tamintsika zao hoe aty amin'ny farany vao misy agape vita ny sakafo zay ry zareo vao nanao fanompoam-pivavahana sy nanao fanasan-tompo vokany satria nisotro divay ny olona tamin'izany fotoana zany tamin'io faritra io de nisy mamo tonga nandray fanasan-tompo satria ny avy ny sakafo de zay na tonga ny Paoly noteny aoka tsy hisy fiaraha misakafo tsony alohan'izao fa samy mihinana any an-tranony de io le hoe raha mbola mandray amin'ny fanahy zany hoe raha mandray amin'ny fomba le fomba andraisanao azy no tsy mendrika dia fanameloanao noho izay anton'izay ka aza raisina hoe toetra aza raisina hoe fitondran-tena fa zay no zavatra contexte an'io tiako tenena de zao hoe latabatra sokafanjasaosy any olona rehetra io zaho zany tsy manana fahefana ny hametra ny olona manatony eo an-Jesosy io anjaran Jesosy indray ny mifanazava sy ny fampiresaka aminy rehefa avy eo voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay amen.